Miarabana eny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana mitoetra hatrany ato amin'ny morotsiraka afovoany Antsinanana sy atsimo Antsinanana ny nosy ny tapan'ilay Arindraona izay anisany mitondra rotsakorana betsaka amin'iny faritra iny ka mbola manankely araka izany ny fampitandremana noho ny habetsahana rotsakorana izay mety mahatratra 70 ka hatramin'ny 70 mm moa ny orana ao anatin'ny 420 ora manoloana izany dia entana hatrany ny ponina amin'ireo faritra voakasika mba anaraka ny toromarika omen'ireo manam-pahefana tokony hitandrina indrindra amin'ny fiakaran'ny rano sy ny renirano vokatrizay rotsakorana izay fa raha iverenana amin'ny ankapobeny ny atoetry ny andro dia misy ihany koa ny fanantonana rindraona vaovao ato atsimo Madagasikara ato ka mbola mikorotana tanteraka araka izany ny atoetry ny androntsika ato anatin'ny 420 ora manomboka ny alahady kosa indray dia mety azo fahany indray ny tsiokan'ny varatra aza ho an'ny ilany Antsinanana nosy raha toka mbola ao anatin'izay tsy famarina toeran'ny atmosfera na ny abakabaka izay hatrany ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ny maripana ihany koa dia atsapana vidinana ny maripana amin'izay andro ny alahady izay saika hitataratra izay ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo Antsinanan'i Madagasikara toy izao ary ny atoetry ny androntsika ho an'ny rafitsy vao maraina dia misy hatrany ny orana ho an'ny faritry Savasy ny any amin'ny faritry Sofia ny any amin'ny faritry Ambatsoa Analanjorofo sy ny faritra Antsinanana mety hanorana malefaka ihany koa ny tenany atsimo Madagasikara ny ambony moa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary olalovan-drano indraindray mety hisy ihany koa ny zavona vao maraina ho an'ny voatany ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana izay mety ho araikotroka izany ho an'ny ilany Antsinanan'ny nosy iray manontolo manomboka any amin'ny faritry Diana Sofia sy ny faritry Sava Analanjorofo Ambatsoa Antsinanana Vatovahafitovonany atsimo Antsinanana ary ny any amin'ny ilany Antsinanan'ny voatany ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa indray dia maina aloha ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny ambony indrindra midina hatrany amin'ny 13 degré Celsius kosa ho an'ny tapany atsimony nosy ny ambiny moa dia mafana ny andro indrindra ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara satria dia misy mahatratra hatrany amin'ny 70 degré Celsius hitantsika any amin'ny distriktan'ny Besalampy ihany mety hitoetra izay 70 degré Celsius izay ny atoetry ny androntsika ho an'ny alahady misy hatrany ny orana saingy efa somary miha-malefaka kosa izany ho an'ny faritra Sava Ambatsoa Analanjorofo sy ny faritra Laotra Mangoro ary ny faritra Antsinanana misy ihany koa ny tandrifin-drano ny tapakandro hariva hitantsika any amin'ny atotan'ny faritry Melaky sy ny faritry Menabe ary ny ilany andrefan'ny faritry Bongolava Itasy Vakinakaratra sy amorony mania ny ambiny kosa dia maina aloha ny andro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay midina hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ho an'ny avoatany raha toka somary efa ahitana fiakarana kely kosa izany ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara satria dia mety miakatra hatrany amin'ny 20 degré Celsius izany ho an'ny faritra atsimo andrefan'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy moa dia mafana hatrany zany dia midina kosa nefa ny ambony indrindra manodidina ny 7 ka hatramin'ny 9 degré Celsius eo ny andro ny alatsinainy dia tombanana mandraona ny andro amin'ny ankapobeny vao maraina ho an'ny voatany fa ny tapakandro hariva kosa dia misy hatrany ny orana ho an'ny tapany avaratra Antsinanana sy avoan'ny Antsinanan'ny nosy torak'izay koa ny tany avoan'ny andrefan'ny Madagasikara izay mety ahitana orana tandrifin-drahona vao maraina be fa ny atoandro moa dia maina ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay misy fiakarana indray ny maripana ho an'ny avoatany 4 ka hatramin'ny 5 degré Celsius ary 9 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ho an'ny morotsiraka Antsinanana miverina indray ny hafanana izay somary miopapana izany ho an'ny tapany avoan'ny andrefana na avaratra andrefan'ny Madagasikara satria dia mahatratra hatrany amin'ny 70 degré Celsius indray ny maripana ho an'ny faritry Melaky sy ny any amin'ny faritry Betsiboka dia izay indray ny meteo tamin'ny ity an'io ty rapitso indray fotoana manaraka veloma tompoko.